ho aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Aza sodokan'ny sertifikana batisa. Aza sodokan'ny sertifikana batisa. Lesona azontsika tarafina ato amin'ny Romanina toko 2 ny 520 hatramin'ny 720 zany. Aza sodokan'ny sertifika batisa. Zany no lesona azontsika raisina eto. Ny tena marina fampianaran'ny apôstôly Paoly ho an'ireo jiosy izay miseho azy ho mpivavaka, nieritreritra fa nandray ny fitahiana tamin'ny alalan'ny lalàna voafora nanaraka ny famorana tamin'ny andron'ny Abrahama ary nandray ny lalàna tamin'ny lalàn'ny Mosesy. Raha izany no jerena dia mihevitra amin'ny tena ho tena jiosy marina izy ireo. Kanefa ambaran'ny apôstôly Paoly fa tsy izany akory no zava-dehibe, fa misy aza tsy jiosy kanefa manaraka ny lalàna. Maika fa misy milaza ny tena ny jiosy kanefa nanimbazimba ny lalàna, tsy manaraka ny lalàna akory. Inona no mahajiosy azy? Raha somary resahana kokoa amin'ny androntsika ankehitriny dia ny hoe misy olona tsy mpivavaka, tsy mpiditra am-piangonana zany, to ahitana sy ahatarafana fahamendrehana kokoa noho izay milaza ny tenany ho mpivavaka. Ary toy izany koa raha miresaka batisa isika, satria ny famorana dia tandindon'ny batisa, dia misy kajony olona miantehitra fotsiny amin'ny sertifika amin'ny batisa, ka ny sertifika no indraindrana fa efa vita batisa, ny sertifika no arentirenterany trano fa efa vita batisa, ary misy mihitsy aza no mihevitra fa ny fananana ny sertifika no zava-dehibe, ka izay manana an'iny no voavonjy ary izay tsy manana no very. Tena ilaina ny sertifika ho fandaminana eo anivon'ny fiangonana, ho marika sy famantarana fa eo anatrehan'ny famonjena. Dia ambara eto raha famorana ny resana dia koa ny voalaza hoe aleo kokoa ny famorana tsy hita maso, ny famorana ny ara-panahy, ny famorana ny fo. Zany no zava-dehibe. Arak'izany raha miresaka batisa isika, riavako malala, tsy ny zavatra hita maso to ivelany fotsiny ihany, tahaka ny raviravina antentina no zava-dehibe, fa ny batisa ny fanahy, ny faharesendahatra ao anaty, ny fanoloran-tena ho an'ny tompo, zany no mibaiko. Arak'izany tsy ny fanananao ny sertifika amin'ny batisa akory ny ahatonga anao ho any an-danitra, ary tsy ny tsy fanananao izany akory no tsy ahatonga anao ho any an-danitra. Ilainy zany ho amin'ny fandaminan'ny fiangonana araka ny fanekentsika fa hanaja ny hevitra sy ny fandaminanao anivon'ny fiangonana, fa tsy iny akory ny fototry ny finoana. Efa resantsika imbetsaka teto nandritra izay volana izay, fa tsy ny batisa no mahavonjy fa i Jesoa Kristy. Ka ny batisa aza ambara fa tsy mahavonjy, maika fa ny sertifika tsy azontsika hitompona teny fantatra zany. Ndrao ary diso hevitra ianao ka hanaraka ireo jiosy fahizay, ka ny anarandray no hitompony, ny anarandray no entina mangataka, ny anarandray no ireharehany. I Abrahama no nanana finoana dia ny taranany no mirehare tsy fidiny. Tahaka izany ihany koa i Abrahama, i Mosesy no nameny lalàna, dia ny mpianatry Mosesy
sy ny taranaka jiosy rehetra no mirehireny amin'ny lalàna. Nefa hitantsika voalaza n'ity nofinaina ty eto fa misy koa aza ny olona avy any ivelany kokoa no manaja ny lalàna noho izay ao anatiny. Misy olona tsy vita batisa na tsy mpiditra am-piangonana akory, kanefa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, manaraka ny baikon'Andriamanitra. Arak'izany, zao no lesona ho antsika riavoko. Raiso ny batisa hanamarika ny mahazanak'Andriamanitra anao. Raiso ny sertifika amin'ny batisa ho fahatsiarovana sy ho famantarana ary fanamariana na vita batisa anao, ilaina ho fandaminana eo anivon'ny fiangonana. Fa izao, raiso ihany koa ny votoatin'ny batisa sy ny votoatin'ny izay fototry ny famonjena dia Jesosy Kristy, ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. I Jesosy no fototry ny finoana, i Jesosy no mamonjy, i Jesosy no ivavahana. Arak'izany, afantoka sy atodika isika rehetra, tsy ho amin'ny sertifika, na ho amin'ny batisa fotsiny, na ho amin'ny famonjena hita maso na karazana fanasitranana samihafa, tsia, fa ho amin'ny famonjena ny fanahy ao amin'ny Kristy, lay marina. Mahery izaho riavako, mampahery antsika kristianina rehetra hifototra tsara, hifototra marina amin'ny famonjena tena izy, dia tsy izay raviravina tentina akory, fa izay tafaraikitra anaty, izay arim-panahy sy tsy hita maso koa aza. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny tenin'Andriamanitra izay noenona teo. Amen. Ivavaka isika riavako. Tompo Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, misaotra sy mideranao zahay, manolotra ny famonjena sy ny fahasoavana lehibe ho anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao zay Tompo fa mandray izany fahasoavana lehibe nomenao anay izany, ahafahanay mizara ny fahasoavanao amin'ny manodidina anay, ahafahanay mijoro vavolombelonao marina tokoa, ary ahafahanay maneho ny famonjenao ho hita taratra ety amin'ny fiainana andavanandronay. Ankehitriny izay dia mahatsiaro mivavaka manokana ho an'ireo rehetra izay nangata-bavaka taminay, ireo rehetra izay miatrika adi-piainana, ady ara-nofo, adi-panahy, adi-tsaina. Mivavaka izay Tompo ianao ampitony azy ireny. Fa mivavaka ihany koa izahay ho an'ny kristianina tsiraray avy, ireo izay miatrika ny fiainany andavanandro, ireo izay sahirana amin'ny fivelomana, ireo izay variana amin'ny asa ka manadino indraindray ny famonjena ny fivavahana sy ny fiangonanao Andriamanitra. Tompo, ianao izay efa nanome azy asa ivelomana, ampahatsiaro azy fa ny miaraka aminao no mahatsara azy. Dia ataonay sy angatanay ary inonay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.